Te hifandray akaiky aminao Andriamanitra, ahoana ny safidinao? Anasananao izany lohevitra izany iarahana amin'ny fandarana universe, ary fifalianao antsika no hahita hoe tena sitrak'Andriamanitra ny hifandray akaiky amintsika, manasanao hanjoy an'izany fandarana izany. Ravoravo tafaraka aminao ary tiany ianao raha mba mitsika koa amin'ny zava-misy ny fiainana, satria manan'Andriamanitra maniry hifandray akaiky amintsika isika. Te hifandray akaiky amintsika tokoa Andriamanitra, ary izay no mahatonga antsika hoe handeha isika aloha hivavaka ahafahantsika mahazo ny fifantohana amin'izany fifandraisana amin'izany. Misaotra Tompo noho ny soa omenao, fa asehonao anay ny fitiavanao anay, ampio ary izay hay hamaly fity ny fity avy aminao, kanefa ianao ihany no mitaridalana ao amin'izany, ary izay kosa manolotra ny safidy tsara, dia ampio izay hahavita safidy tsara miainga avy amin'ny teninao sy ny faharesen-dahatra avy amin'ny fanahy masina, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Resakintsika moa eto ilay hoe inona no safidinao, fa Andriamanitra efa niantso anao ary nisafidy anao. Nisafidy asy anao izy. Tena maniry Andriamanitra hifandray amiko sy aminao. Aka ohatra tsika, Genesis 3:7-9 hatramin'ny 10. Inona ho ianao ny voalaza tao? Nanao dingana niantso an'i Adama Andriamanitra rehefa nanota lavo izy mivady. Fa tsy hoe izy mivady no nahalala hoe tena andao hifono aingana amin'ny tompo fa sao dia bediny. No nitahotra azy dia nirina nataon'izy mivady. Andriamanitra no nanao ny dingana voalohany, ary fanaon'Andriamanitra mandrakariva izany. Dia alaintsika tahaka ihany koa izany amin'ny fiainana. Genesis 5:5-4 niara nandeha tamin'Andriamanitra koa Enoka, ary rehefa avy eo nalain'Andriamanitra izy dia tsy hita intsony. Izany ny vokatry ny fifandraisana tsara amin'Andriamanitra anie. Isika le mahita hoe makaleo fa be loatra ny fivavahana atao isan'andro, dia manjary mitondra antsika makany amin'ny fahaverezana rehefa leo ny fifandraisana amin'Andriamanitra isika. Enoka kosa tsy mba leo, tombotsoa ny niarahany tamin'Andriamanitra. Ao amin'ny Exodus 7:30-11 vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy ny an'ny Mosesy. Ary Jehovah ny teniny fanatrika tamin'i Mosesy tahaka ny olona miresaka amin'ny sakaizany, ary niverina anakeo amin'ny toby izy fa ny mpanompony dia Josoa zatovy zanaky Nona tsy niala tamin'ilay. Izany ny fifandraisan'i Mosesy tamin'Andriamanitra. Ahoanao izy teo? Tahaka ny mifampiresaka amin'ny sakaiza. Ianao miresaka amin'ny sakaizanao, akaiky ianao eo, ary tena tsy mifanafina, tena misokatra tsara ny fifandraisana. Tahaka izany ny fampiresahan'i Mosesy tamin'Andriamanitra, ary mbola azontsika atao ihany koa ao anatin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Ny vokatry ny fifandraisan'i Mosesy io tamin'Andriamanitra ilay hoe nanjary namirapiratra ny hazavana ny tavany, ary tsy zakan'ny olona ny nahita an'izay famirapiratana satria tena nahazo ny fahamasinana namirapiratan'ny voninahitr'Andriamanitra Mosesy mpanompony amin'izay hoe fiarahany amin'Andriamanitra izay. Ny efa lesona hitantsika ihany koa dia ilay mahakasika ny hoe fifandraisan'ny sampam-boaloboka amin'ny fotom-boaloboka. Izany no ataon'Andriamanitra. Te hifandray akaiky amintsika izy, ary izay akaiky izay tena mifandray tanteraka, mifampiankina tanteraka amin'Andriamanitra ny fiainantsika. Fa tsy hoe misaratsaraka aminy dia manao hoe eto mba mifandray kely aminao dia miala indray aloha. Izany no hoe fanirian'Andriamanitra lalina hifandray amintsika. Afaka mbola miverina amin'ny ohatra Mosesy sy Enoka sy Eli mpaminany isika, fa azao Andriamanitra manao dingana voalohany foana, dia isika izany mila manatona azy am-pitiavana ao anatin'izay. Izao ihany koa mitoetra ao amin'ny fanatrian'Andriamanitra, asainy ho tonga amin'izany isika rehefa tena mifandray akaiky aminy. Ny Jaona 4:15-5 ka hatramin'ny 9:7 sy ny 9:13 dia miresaka hoe raha tia azy isika dia monina ao amintsika izy. Izany ilay hoe mitoetra ao aminy. Efa hitantsika ilay hoe raha mitoetra ao aminy isika rehefa mitandrina ny didiny ary manderaka ny sitrapony, dia zava-dehibe mihitsy izany izay ilay hoe monina eo amintsika izy, monina ao anatintsika izy, ary eo anivontsika Andriamanitra, mitoetra ny fanatrehan'Andriamanitra. Aza mieritreritra mihitsy hoe misy fotoana kely aloha dia anao izay tiako dia mba tsy eo alohanao Andriamanitra, fa tena indrindra ny fanararaotan'ny Satana mety hanimbananao, na ihany koa ahitanao voka-dratsy dia mety nenina no manaraka an'izay. Romanina 9:7-8 ka hatramin'ny 10
dia hoe ny fanahin'Andriamanitra no mamelona antsika sy mitarika antsika. Izany ilay hoe mitoetra ao anatintsika izy. Arak'ilay efa nresahana ilay hoe ny fanahin'Andriamanitra no oharina amin'ilay ranokazo ao anatin'ny voaloboka izay mandeha any anatin'ny sampam-boaloboka ary miteraka vokatra ho voaloboka. Dia ny fanahy masina no manao an'izany. Jaona voalohany toko faharoa andininy fahatelo ka hatramin'ny fahaenina dia izao hoy ny soratra masina hoe ny ahafantarana fa mitoetra ho aminy isika dia ny fitandremana araka ny didiny. Ary tsy mavesatra ny didiny aneo izy fa isika olombelona no mahita mavesatra be izany. Tsia, maivana ny didiny satria ny fanahiny nomeny antsika ahafahantsika mandeha hitandrina an'izany didiny izany. Ary ilay hoe mitoetra ao amin'ny fitiavany dia fahitantsika ihany koa fa ny fitiavan'Andriamanitra no mahafaoka ny zavatra rehetra. Ka raha mitoetra ao isika, tafatoetra ao isika dia fifaliana mandrakariva no iarahana amin'Andriamanitra ary fitiavana no asirintsika ny fitiavan'Andriamanitra. Hifankatia amin'ny hafa ihany koa isika, fitiavana izay tahaka ny tiavan'i Kristy antsika. Izany no fototra. Dia hifandraikaiky aminao Andriamanitra, inona no safidinao? Ndao hisafidy tsara isika dia hitoetra ao aminy, tandrina ny didiny anao ny sitrapony ary ho tia azy tsy vozonana. Momba antsika hatrany anie ny Tompo andeha hiaraka hivavaka isika. Mamondrafo hatrany Ray Malalo fa ianao manao dingana voaloha iantsonanay. Izahay mandany dingana akeo aminao matetika na mangatakandro lava. Sitrakao nefa ny hitoetra ao aminay amin'ny alalan'ny Kristy, ny tenin'ny Kristy, ny fanahin'ny Kristy, hahatonga anay andesy hamoa araka izany. Ampio ary izahay mba ho tia fifandraisana akaiky kokoa aminao, mba tsy hanaovanay izay sitraky ny fonay amin'izao andro farany izao fa izay sitrakao hatrany hatrany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.